Saurala no anokafana amin'ny fomba ofisialy an'izao atrikasa ho fanamarinana ny référentiel MMAV-na APPSA eto Madagasikara mandritra ny roa andro. Sotra tokola gasy. Nankatoavana nandritra ny atrikasa natao tao amin'ny fama Antsirabe ny 20 sy 24 Janoary 2024 ny lasy panofanana nasionaly anofanana ireo olona anampy ny veterinera eny ifotony sady anentana amin'ny famokarana ara-piopina izay antsoina hoe APPSA, agent de proximité en production et en santé animale, na mpanampy ifotony amin'ny famokarana sy ny fahasalaman'ny biby. Miisa 10 no nandray anjara tamin'ny atrikasa izay nahitana veterinera tsy miankina sy ireo nahazo alalana na VS sy SRE avy amin'ny faritra 30 ny ONDVM ny ENIFAR ary ireo mpiara-miombonantoka teknika sy arabola voakasika izany. 70 monja ireo veterinera voaisa tamin'ny taona 2024 ka tsy ampy ahasahana manontolo ny asa eny ifotony ho fiahina sy fikarakarana ny fahasalaman'ny biby. Antony nanaovana ny atrikasa. Tanjona efa petraka ny fitondram-panjakana ankehitriny moa ny fanaovana ny sampandrara mpanjakana amanakaiky vahoaka. Antony nanatanterahana an'izao atrikasa ivalidena na ankatoavana ny référentiel ny mahakasika ny APPSA na ny agent de proximité en production et santé animale. Ny tanjona amin'izany moa dia ny mba ahafahana mametraka olona eny ifotony isaky ny fokotany manakaiky kokoa andreo mpiompy mba hanohana an'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa mifandraika amin'ny fahasalaman'ny biby ary eo ihany koa ny fanampian'izy ireo andreo mpiompy ny fanatanterahana ny asa mifandraika amin'ny fanatsarana sy fampitombona an'izany sehatry ny fiompiana biby zany. Totosa moa zao atrikasa zao no ny fanohanana avy amin'ireo mpiara-nantoka singana manokana amin'izany avy eo amin'ny programme rindra izay vatsian'ny vondrona Europeana vola izay nanohana hatramin'ny fanatanterahana andreo atrikasa enina ny tetezana ny Madagasikara iray manontolo ary indrindrandrindra ny fanatanterahana nyty atrikasa androany ity. Tombony amin'ny ananana lasy panofanana nasionaly azo ampiarina ny ahafahana manofana ireo APPSA olona anampy ireo veterinera eny ifotony izay everina ho apetraka isaky ny fokotany ary hiasa eo ambany fanaraha-masony ny veterinera. Ireo olona ireo ankoa no mbola ho ampiasaina miaragna asa amin'ireo veterinera sanitaire sy les paraprofessionnels ahafahantsika miady ny karazana eto Madagasikara eny ifotony avy hatrany ka azahoantsika vokatra tsaratsara sy ho bebe kokoa. Orinan'izao lasy mpiofanana zao na atrikasa zao dia vita ny validation ny référentiel des rousses amin'ny atao formation de formateur hofanina ireo veterinera ireo hanofana an'ireo olona eny ifotony ireo hanaraka izay toromarika amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny biby. Ny biby salama ihany no afaka amokatra tsara sy betsaka ka ho fanatanterahana ny velona ny fahasivy dia anentana amin'ny famokarana ara-piompiana ihany koa ny APPSA. Tokony ho azontsika avy amin'ireo APPSA ireo zany ny fanatsarana ny vokatra eny anivon'ny mpiompy satria izy ireo no hiasa eny ifotony, izy ireo no hanoro-hevitra sy hanentana azy ireo zany amin'ny fanatsarana ny fomba fiompiana ary indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsakafo.